maisitantana ni maisiane isisaramavatana isiapianatrane fantatro lalana zay diavinao mandrapatonga aty andreny vohatra mandrapatonga etiavilo misy ny tsy natozo misy ny sahira misy ny apitarano tsy haiko na misy nandeha moto fa ho iaho hoe matotonga etenareo aho misy ny fahavolonana misaotra tokoklay makasirana tokoklay miarabanareo rehetra tonga eto amin'ity toerana ity sika zao tokoa no tonga amin'ilay fitenenana hoe fodolamena mamangy railovy ka ny mpamangy misibotsioka ny vangina veligiry miarabamanokana anareo vehivavy avinareo fandatsy le tena ampakarazamany andro isam-pirenena azy fandroany manolena kosa ny fandraisanareo anraikitra ny fitiavany vahoakanareo ka ny fidianana anareo andray anraikitra ho fampandrosoana ny firenena 500 anefa ianareo tena kely zaka any firenena hafa na dia ty Afrika azy efa misy ny telopolo efapolo 500 zany hoe mbola tsy ampy 0 aoriana amin'ilay dimitsika fa zao efa manomboka izy tsika zao tsy nisy raha tsy nisy ny vehivavy ny tanora tsy tanora raha tsy nisy ny vehivavy tsy lehibe ny taranaka raha tsy nisy ny vehivavy tsy nandroso ny tokantrano raha tsy nisy ny vehivavy ary fantatray fa rehefa ny vehivavy mandray andraikitra eo amin'ny firenena taka nandraisina andraikitra ny tokantrano androso ny firenena tokotrano afanina manokana ho iaho ny andraisako anareo eto amin'ity rapam-panjakana ity satria avy amin'ny lafivalon'ny nosy ianareo zava-dehibe loatra zany hoe peny tanàna tafaraka tonga eto amin'izao rapam-panjakana izao miarahaba anareo rehetra noho ny fitokisan'olom-pirenena zay nifidy anareo tantana ny komina zay niavinareo tsirairay avy zao sika zao dia taratry ny vahoaka malagasy tsy vaky volo miandrandra fiavozana ho an'ity firenena ity fiavozana atrany fotony manomboka ny fotony miakatra manerana ny firenena dingana goavana eo ampitarany firenentsika izao matafavory antsika eto zao ary antonoavy mahatonga milaza zany zavatra izany voalohany dia tsaro fa tamin'ny volana desambra 7 no nisy fifidianana be ny tanàna fara teto amin'ny firenena fantatsika taorin'izay inana ny tranga rina ny fiantraikana teo amin'ny fiainam-bahoaka teo amin'ny fiainam-pirenena ray manontolo amin'izay fifandraisantsika amin'ireo firenena maro manerana zao tontolo zao sahirana ny isanankolana ny krizy ankilabao ny firenena satria rava ny fifandraisana tamin'ny firenekafo tamin'ireo mpiara-mombonantoka na arabolana ara-teknika teo amin'ireo mpandrara avy anyvelany ianareo be ny tanàna ny fidim-bahoaka no mpirofo velona ankehitriny fa miorobaka indray ny fitantanandrara ara-dalàna demokratika eto amin'ny tany sy ny fanjakana ianareo be ny tanàna ny kitro ifahara ny fiavozana zay andandray ny valala tsy mandadiarina eto amin'ny firenena mba hanokatra sy hanoratra pejy tena vaovao
fitondrana, fiatsarana, eo ny andavanandrom-piainan'ny vaoaka malagasy tokolasy tobaba. Ka ny fanaovantsika velorano fa tsy maintsy totosaitsika. Eo amin'ny fitantanana aloha voalohany indrindra dia ianareo no ampiverina indray ny aso ny fahefa-pitondrana na ny fahefa-panjakana ny fotony. Miangavy ianareo ataovy mazava amin'ny rehetra fa taratra ary ratsa mangaika ny fahefa-pitondrana avy amin'ny vahoaka ianareo. Ary indrindrindrindra miasa ho an'ny tombontsoa iombonana ka mendrim-panajana sy fahatokisana. Masontsivana voalohany hitsarana ny asanareo ny fiverenany fampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny olo-pirenena. Ifanahy amin'izany any fasikaniko manokana ny manome torolalana anareo efehezo amin'ny fomba feno mangarahara ny manodidina anareo. Fantareo tsara fa anisan'ny ady lehibe atrehantsika ankehitriny miady amin'ny kolikoly izay antony ray mampahantra ny firenena. Toa zany raiky tapisaka izany kolikoly izany. Tsaroa fa rehefa misy ny kolikoly na dia izay vola antenena fa hiditra eo aminareo hitantananareo ny raharaha eo amin'ny fampandrosoana azy dia tsy ho tafiditra. Oka anjary ho kolotsaina ho antsika ho anareo ampitainareo amin'ny vahoaka izay entinareo ny toetsaina miady amin'ny kolikoly. Azany dia mianga hatrany fotony ka hatraty-atendry. Isan'ny fikevitra lehibe izay ijoroko sy masoko arak'izay finambarako mbienimbeny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana sy ny fiarina any fotony. Endriky ny fiavozana sy ny fahavozana izay ilaitsika koa izany mba ialana amin'ilay fandray matetika hoe tany lavitra antiny zanaky kialafy tsy mahazo avarapatany kely ka tsy mba mamindro e. Avy amin'ny rahanareo tokolasy tokovavy dia anakaiky koa ny vahoaka ny fitoram-panjakana, anakaiky koa ny vahoaka ny fahefa-pitondrana. Ary amin'ny alalanareo dia eo mpaka eo amin'ny arena nananisampatitra ny fiarina. Ary izany no entsika ampandrosoana ity firenena ity. Noho izany dia mora koa ny fitsarana ara-drariny sy araka ny itsiny ny azok'alem-pirenena. Ho ampiantranoana isanankonana ny fiatsaram-piainana maharitra fa izany no aresentsika ny fahantrana. Reo hitanareo miaraka amintsika ireo ny masolo vahiny sy ny solitena fikambanana isan-pirenena miarasa antsika. Efa liny ny iara-miasa aminareo izy ireo fa miandry fambara isan-karazana irosoana amin'ny landana. Miandry fambara izy ireo fa misy finiavana tokoa eo amintsika amin'ny fanitsina sy fanatsanana samihafa ny fitantanana raharaha-pitondrana. Miandry fambara izy ireo fa miroso amin'ny fametrana ny rafitra sy azo-panjakana ara-dalàna isika. Tsy fambara intsony fa porofo kosa nefa mitoaka ny tenda izao fiarahantsika eto izao sy ny fametrana ny rafitra hafa tsy hoe ka mino aho fa maro ny tetikasa fampandrosoana izay fandraisanareo amin'izy ireo. Tanterao ampahavitrehana tokolasy tokovavy, tanterao ampatokisana ary tanterao ampitiavana fitiavana ampiarabelona ny adidinandry anareo tsiraray avy isaky ny commune izay adidinareo manokan'io. Tsarovy lalandava koa nefa arak'izay fanambara teo fa tsy misaraka ny fahefana sy ny tamberina andraikitra le hoe redevabilité. Ho an'ny kristianina moa dia sany milaza zany sika hoe ho tsaraina ianareo. Tsy ho tsaraina ianareo any aparana fa ho tsaraina ianareo amin'ny asa rehetra izay ataonareo isanandro. Ary vahoaka amin'izao fotoana izao dia efa manana zany kolotsaina
kolotsaina ijery kolotsaina hanampy koa nefa satria zany itsona azy reo koa hanampy anareo amin'ny asa zay ho tanterahanareo maro ny asa sy sanasa nyany atsika tsy ho velavelaniko amin'ny tsipireny izy reo fa mbola amina fotoantsika rehefa avy eo teo ampisakafoanana amintinana ny zavatra tiako ambarana amin'izy reo fa tandrosaiko fotsiny be ao ny fihavanam-pirenena ao ny fandriam-pahalemana ao ny fampetrana foto-javatra mahavitra na le hoe structurant zay raha itsika mpandrosoana firenena ao ny fiarovana ny tontolo iainana matsiravy nadorokanety am'izao fotoan'izao ao ny fiarovana ny harem-pirenena ny edina am'ireo fitrandrana sy fanondranana ny harem-pirenetsika mampahatra ny firenena ao ny asa fanadiovana sy fahadiovana zay tokony ho tanterahantsika ao ny atray atsika amin'ny taona ambony eny ambe folo sy roa arivo ifandraisana ny fionatampon'ny comeza ny fandraisana ny fionatampon'ny francophonie mila fo miara-mientana isika satria zava-dehibe eo atsika zany tokolasy tompovavy lehibe ny tanàna satry iresaka aminareo eto satriko iresaka aminareo tsirairay avy satriko ifandraitana aminareo satria zavatra lehibe ny fandraisantsika tanana ny fanomezantsika toky ny fampijerevantsika anaty maso ilazana fa manana fanamby iraisana isika patatra fa raha mity andro any ity dia toy ny zavana sy teniboatra isika ny andro ianana atao tsy hisaraka fa rehefa hisaraka fakanana vola fiarono mety lany lamba fitafy ono mety rovitra fa ny fihavanana tsy azo fidiny ny olobola tady dia mahita ny olo-karena katsaka dia mahazo fa raha olo-kavana kosa tsy mbalaka ny vany ka tsy mitratra ny afalinay eto ambom-pionan'ny fisimana tao kilasy tovavy amin'ity androany ity tiako ny laza aminareo fa fifananana politiky no mampiaina ny demokrasia zany no natonga anareo voatendry natonga anareo voafidy natonga anareo isondrotra amin'izao toeran'izao eo akanja mendriky ny olo-voafidy vitsy zay hifananana politiky tamin'iny ambaratonga eny manomboka kosa ny fifananana masina ho an'ny tandrazana mijery antsika ny vahoaka miandromandrana fiantsonaram-piaina ao anatin'ny firaisan-kiny no anangarantsika ny tsangam-bato ny fahombiazana malagasy olovan'ny taranaka fiaramanimy isika no ampisandrasandray ny fahamendrena sy rereny Madagasikara ny vozao tontolo zao ho iaho tena mpiamitoana hoe ampifaniana tanteraka no ionako aminareo ampiandroany ity satria tahaka ny tafika iray isika teo dia ohatrana tsy ary irerirery ihany ny filoam-pirenena miatona tely atapony tely fa izao dia tahaka ny tafika lehibe isika manerana Madagasikara vonona ny joro vonona ny ady pisahiny joro pisahiny ady ny fisokafany izao fionabe izao na dia mbola anao ny lahateny amin'ny teny malagasy azao ho amin'ny teny frantsay azafady sareo ten'Andriamanitra isika rehetra miravelona ny Madagasikara tandrazantsika Nitsamba isi tantana Nimona isyare Nitsisara mavatana Isya pianatrane